Fatapanjiro sy rano lava, loza miatra ho an'ny fizantany sy ny toe-karena malagasy. Fifidianana l'olona, loza mitatao amin'ny firenena, hoy Jean-Jacques Ratitson. Fampitehan'ny fiainam-bahoaka, isan'ny tompona antoka ihany koa ny vahoaka malagasy, hoy ny Vami. Alakamisy 20 septambra 2022 manatitra ny arava tombo-kilasy tongoavy. Tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny raharam-pirenena avy hatrany ny fomba fanaovana ny atao hoe politika fampandrosoana no olana goavana hatreny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka malagasy ny paikady hitantana ny mpitondra ny fiainam-bahoaka. Tsy mahagaga noho izany raha mifanipaka ny endrika vahaolana izay entin'izy ireo manoloana ny olana mitranga, hoy ny solombavam-bahoaka Mamira Benirina na ny hevitra mahakasika izany androany. Tati-baovao ny Germaine Omenjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahiriny. Miapotika andro manala ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena, ny zava-dratsy no mameno sy mibahan-toerana amin'ny andavanandrom-piainana malagasy, toy ny kolikoly, ny fidanga ny vidim-piainana. Olombitsisa no tsy mikolay sy minimikipy manoloana ny zavatra misy iainan'ny malagasy izao, mitambatra sy mifameno zavadrehetra, ary izany no anamafisana foana ny hoe miainga avany ambony ny ohatra, ka rehefa mivaralila hatrany an-tampony dia mivaralila hatrany ambany, hoy ny solombavam-bahoaka Mamira Benirina. Tsy misy fototra iaingaina ny atao hoe fampandrosoana, fa miankina tanteraka amin'ny fahitana vahoaka voromaro, hoy ny fanazavana. Raha ny zavatra misy eto amin'ny firenena sy ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, dia averiko le ozy aho hoe saika tapotapohan'ny zavatra hita amin'ny maso tampoka eny ny mpitondra fanjakana, dia milaza manao fampanantenana tena ataontsika anaty farangososona mazava be mihitsy hoe bokaty. Ary zany inge no mahatonga ny midona amin'ny rindrina amin'ny fitantanan-draram-panjakana amin'ny fitantanam-bola satria ny fomba fiasana mipetraka eo amin'ny fitondram-panjakana dia apetraka mialoha ny PGE, apetraka mialoha ny vinan'ny mpanatanteraka, dia apetraka isa-taona amin'ny fanatanterahana an'iny, izay miankina amin'izay no teti-bolam-panjakana apetraka. Fa raha antsika mahita na ny teti-bolam-panjakana aza efa lasa zaro hoe routine sisa manao azy, satria ny tokony ho izy ny teti-bola lasitra na ny LFI no ahafahana ahitana taratra hoe inona zany ny priorité an'ity fitondram-panjakana ity. Fa avy eo iny teti-bola lasitra iny ampifanarahana amin'ny tena filana rehetrarehetra, na miohatra amin'ny fahitana fahamatsiam-bola, miohatra amin'ny zava-misy tsy apoizina izay mitranga, kanefa ty fitondram-panjakana ity efa indroa zay no tsy niditra tamin'ilay hoe fanaovana LFR. Ankoatra ny tambajotra serasera dia politika ambony latabatra no hitondrana ny firenena sy ny filan'ny vahoaka, fa tsy miankina amin'ny zava-misy eny fotony, hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Tsy magaga arak'izany raha mifanipaka ny olana sy ny vahaolana arosin'ny fanjakana manoloana ny zava-misy. Na mampanantena le fitondram-panjakana fa ampitombo ny voka-bary eto Madagasikara amin'ny fambolem-bary zay fantatsika fa foto-tsakafon'ny malagasy. Nisy taremarika ny lazaina mihitsy amanetsiny hektara ny hoe anampiana, fa inona zavatra misy eto Madagasikara totofana ny tambary, ary ilay filoham-pirenena mihitsy no miteny hoe volana vitsivitsy lasa etsika nan-dalina tety, tsy nisy afa-tsy tambary fotsiny tety, fa zao tsika misy galerie eto, zany hoe aleony lavitra le galerie fanaovana exposition, toy izay le tambary fameloman'ny vahoaka ny fianakaviany sy famatsiana n'ilay fiarahamonina rehetra eto Madagasikara. Tsy le tompo tambary reny angeny mahazo tombony amin'io tamin'iny tambary iny, fa ny vahoaka malagasy izay mividy an'iny vary iny sy mihinana amin'iny vary iny, dia jereo tsara fa hitombo ny filana amin'ny fanafarana vary eto Madagasikara. Mipetraka ohatra tsara manoloana ireo olona tariana ny tena mpitarika na leader, mahavita mitondra fiovana mahomby hita taratra amin'ny fiarahamonina sy ny firenena, to-teny sy filamatra amin'ny fitondran-tena sy fitantanana vahoaka, mahay miaino sy manetry tena, mahalala ny tena mahasoa ny vahoaka tariny,
manaja ny olona entina na eo aza ny voninahitra tsy hita pesipeseny fa tsy manao politika ny lehibe tsy mba meloka. Ireo no isan'ny banga amin'izao mpitondra izao ka tsy mahagaga raha miamidofotra hatrany ny fiainam-bahoaka hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Raha mbola tsy ny solombavam-bahoaka tsirairay no mijoro amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy dia sarotra ny fanesorana ny firenena eo ambany vahony izao zava-misy eto amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izao hoy ny solombavam-bahoaka iray ny hevitra androany. Mitaky fa tonga afa-tsainy maro ary andraikitry ny rehetra ny manaitra ny olona izay nametrany fitokisana ny solovava azy fa tsy solovava fanjakana hoy ny fanehoan-kevitra. Mila tonga saina ny voalohany ireo depute vao afaka hiovan'ny firenena malagasy hoy ny fanamafisana. Fanadiadiany Germain Nomezanary Taiziny Anatrany. Ny hasin'ny fahefana mpanao lalàna no maty hitsaka eto Madagasikara. Lasa lalàna ivavahana ho an'ireo solombavam-bahoaka ny fitsipiky ny antoko. Any ka tsy tanteraka sy voahitsaka ny mahasolombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka. Efa nisy ezaka natao ihany tamin'ireo solombavam-bahoaka tapitra fotoam-piasana ny taona 2024 saingy ny arahandrehetra nahita ny toy ny ilay fitsipaham-pitokisana. Hatramin'izao mbola manjaka ny didijadony maro anisa eny anivony ny lapany Tsimbazaza. Any ka betsaka no mody adala manoloana ny asa mahampanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka azy sy mahasolombavam-bahoaka azy hoy ny fanamafisana. Raha mbola tsy tonga saina ireo maro anisa ireo dia ho sarotra ny fanavotana ny zava-misy eto raha amin'ny alalan'ny fahefana mpanao lalàna eny anivony anteny miram-pirenena hoy hatrany ny fanazavana. Misy ny maro anisa eo anivony anteny miram-pirenena dia afaka mandeha ny motion de censure kanefa tsy ny fitovizan'ny isa ary tsy hitovy mihitsy satria misy ny pour misy ny contre dia tsy hisy mihitsy ny motion de censure satria raha ny antoko miaro ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia maro anisa eo anivony anteny miram-pirenena izay misy fitsipika anatiny mife azy tsy hatongavana amin'izay tsy mitovy amin'ny any France satria na tsy misy ny tsindry fa eto amintsika misy ny tsindry ataon'ny mpanatanteraka dia maty le voninahitry ny mpanao rafitra mpanao lalàna na tokony hoe hijoro amin'ny tena toerany arany fahefana mpanao lalàna dia noho izay tsindry zay dia manaraka baiko dia ny midina dia rary loatra raha izay ny zava-misy hitantsika ety anivon'ny anteny miram-pirenena. Raha ny tsy fahombiazana eo anivo fitantanana izay raha antsika mahita ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena miariary ohatry ny tafika andrefa-tanàna tsy resahana tsony ny situation misy ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao dia tokony hirosony zany zavatra zany satria tsy mandeha ny raha-pirenena kanefa tsy tonga amin'izay mihitsy le tanjona no le tsy fanajana ny rafitra mpanao lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Maro ireo raharaha tokony anaovana fanadihadiana parlementaire na fitsipaham-pitokisana. Ohatra kaiky ny volamena ny vadika vita ao amin'ny ministera ny arenan-kibony tany tamin'ny fotoana ny tantanan'ny Prime Ministre ankehitriny azy. Ankoatry ny raharaha bonbon sucette, ny panier garni, écran plat, ny andramena, ny vombony, ny vita ao soalala, ny volamena teo amin'ny 75 kilao na ny 27 kilao. Izao indray ny raharaha boina 777, ny base toliara sy ny maro hafa. Ankoatra ireo ny tantanana ny 700 tapitrisa euro mahery tamin'ny Covid-19, ny kianjany bareana andanina 770 tapitrisa dolara mahery nefa tsy nentina azo fankatoavana mandrakandroany mba tsy ilazana hoe tsy mety manara-penitra lava hoy hatrany ity député ity. Tsy antenaina ikitika ireo dossier ireo mihitsy anefa ny maro anisa satria miaro ny fanjakana fa tsy misolo vavavahoaka araka ny asa nankinina taminy hoy hatrany ny fanazavana. Ny fanoherana mitaky ny marina indray aza no akorain'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Vaovao mahakasika ny fifidianana lolona ekena fa nisy ny fanavoazan-dalàna momba ny fifidianana lolona no laniny ireo parlemanta nandritra ny fivoriana ara-potoana saingy tsy tokony araraotina ho tsy fanaran-dalàna zany. Maro ireo komina no tsy manana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna voafidim-bahoaka ka tokony izay aloha no irisona raha te hanara-dalàna marina ny fanjakana hoy ny solombavam-bahoaka Afitra Andriamosa androany. Germain Menjanary Taiziny Anatrany. Miantso ireo mpifidy vaventy hiatrika ny fifidianana olona ny gouvernemanta hatreto mbola andrasana kosa ny andinindininy mikasika ireo fepetra sy ny famaritana ny caution hoy ny mpampakateny eo anivony vao miara-maleo tena amsahana ny fifidianana sova Andriamaro Tafika androany. No amafisiny fa ireo mpifidy vaventy efa misy no hiatrika ity fifidianana ity araka ny fanambarany ity vomera ity ny herinandro lasa teo. Midika mazava arak'izany fa tsy ho isan'ny mpifidy vaventy ka tsy afaka andray anjara ireo komina mbola tsy manana be ny tanàna sy nodidiny fitsarana fa averina ny fifidianana natao aminy. Finiavana anitsaka lalàna izany satria mazava ny voalazan-lalàna.
ireo mpanolotsaina sy ny beny tanàna no voafaritry ny lalàna no laniny ireo solom-bavambahoaka faranteo fa mpifidy vaventy amin'ny fifidianana loolona saingy tsy ampy anefa ireo mpifidy ireo hoy ny solom-bavambahoaka avitra andriamosa loolona roa isaka mifaritany no fidiana 20 nisan'ny loolona araka ny constitution fa ny enina tendren'ny filohan'ny repoblika ny 12 fidiana makasika ny lalàna mifeha dia nisy tokoa ny fanotsiana lalàna natao teo anivon'ny antenimeram-pirenena ary nandalo teny anivon'ny antenimeran-doolona makasika an'io lalàna io zay hoe ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna irery ihany no mahazo mifidy amin'ny fifidianana loolona ho avy eo fa taloha izy a dia nisy ny conseil régionaux nisy ny teny amin'ny faritra fa zao zany tsika tsy miresaka faritra tsy miresaka faritany a tsy miresaka faritany sy faritra fa avy dia miresaka ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna no mifidy ary am-perinasa ihany koa zany hoe ny ben'ny tanàna tsy manana olona zay ohatra araka ireny situation ireny zao misy maty ny ben'ny tanàna misy fabagatoerana mety nisy koa niditrapondra tsy mamenatra milanjan'izany any amin'ny faritra dia tsy manana zo hifidy izy amin'ny 1 ny volana desambra 2024 avy zao tsy ara-drariny zany le fanapahan-kevitra anatanterahana le fifidianana loolona io raha ny tokony izy ninona ny antony ilazana fa tsy ara-drariny satria tsy feno ny fehipetra amin'ny hoe misy ny tokony amerenana n'le fifidianana ben'ny tanàna sy fanolotsaina ny tanàna satria reny olona moafidy reny no misolotena ny vahoaka eo anivon'ny commune misy azy dia tsy manana olona hofidiana izy zany satria tsy manana solotena hifidy izy noho izay sy fahabangatoeran'ny olona zay raha ny fanazavana avy amin'ny seniko ho an'ireo commune efa manana ben'ny tanàna saingy nodimandry dia ireo mpanolotsaina no hifidy amin'ny 1 ny volana desambra izao maro ireo mpisehatra ara-politika sy ny firaisamon'ym-pirenena no nilaza fa tsy feno ny fepetra irosoana amin'ny fifidianana loolona amin'ny 1 ny volana desambra 2024 satria tsy feno ireo mpifidy vaventy saingy izao irosoan'ny fanjakana izao ihany mifandraiky amin'izay vaovao izay ny 20% ny malagasy no miaina ambany taham-pantrana zara raha misakafo isan'andro nefa mitohy hatrany ny fanatanterahany fitondrana fototra-afitrasa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka toy ny telefirika sy ny autoroute araka ny fanazavany Jean-Jacques Ratsetson filohany antoko fa efa mividy no ilain'ny malagasy na ny FMI dia tokony nisy fitsapan-kevim-bahoaka mialoha ny nanatanterahana ireo fototra-afitrasa ireo ankoatra izay dia nambara ty mpanao politika ity ihany koa faloza mitatao ho an'ny firenena ny fanatanterana ny fifidianana loolona satria efa manana maro anisany amin'ny antenimeram-pirenena ny fitondrana ary mikendry ny anana fahefana feno eo anivo ny antenimeran-doolona ihany koa mba ahafana manova lalam-panorenana Narcisse Karazafy ny aritanjona no mitatitra amintsika ny antsiprimbovao zara raha misakafo ny akamaroany malagasy ankehitriny feno ny kapoka hoe Jean-Jacques Ratsetson manoloana ny fahasarotany fiainana andavanandro mialohan'ny nananganana ny fototra-afitrasa izay nandanimbola tsy toko tsy firoana ary trosa baben'ny taranaka dia tokony nanome safidy ny vahoaka ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fitsapan-kevim-bahoaka na hanangana teleferika na hampidina ny vidim-piainana toy izay ihany koa ny tamin'ny fanamboarana ny lalabe mikodana no mafisy Jean-Jacques Ratsetson fa ireo fototra-afitrasa rehetra ataon'izao fitondrana izao dia ho tombotsoa ny mpanambola fa tsy ho an'ny vahoaka madinika mitady anao 3e mandat io raha manova anio ange izy dia voatery manao référendum dia hoy za hoe raha anao référendum ianao tokony efa nanao ianao nasianao ny safidy ny vahoaka hoe inona ny tianareo teleferika sa midina ny vidim-piainana dia ny vahoaka no ny safidy za meno fa 5 ny vahoaka malagasy ny teny hoe ampidino ny vidim-piainana fa hajanona ny teleferika io sady io teleferika io miangatra ianao fa monina Tananarivo rery mahazo teleferika meo koa Diego meo Tamatavy meo Tuléar meo Fianaratsoa meo Majunga fa ny eto Tananarivo ngany ihany angany olona fa fotaka zany raha olona any amin'ny faritra eo raha ohatra ka lara-pahamena ny teleferika tokony nanao référendum koa anao na mpisafidy ny vahoaka amin'ny
zavatra nataonao hoe autoroute ve ntianareo sa afaka mitsapo teny ianareo fa tonga de ozy mivahoaka hoe alohanay mandefitra amin'iny RN2 iny a de afaka mitsapo teny zay zavatra ataony Andra Joel tsy misy afa-tsy zavatra nataon'ny olona manambola téléphérique 3,000 ariary ny frais tsy nataon'ny vahoaka zany hôpitaly manara-penitra tsy nataon'ny vahoaka zay manambola ihany ny tafiditra any tonga de million tsy maintsy arotsaka ao. Ankoatra izay loza mitatao an'ny firenena ny fanatanterahany fitondrana ny fifidianana loholona manana ny maro anisa ny antokony fitondrana eo anivon'ny antenimera-pirenena ary miketrika maro anisa ihany koa eo anivon'ny antenimera-ndoholona ireo androm-panjakana roa ireo no ataony manova ny lalam-pandrenana raha ny fanazavany hatrany. $4 isan'andro tafiditra ao fa rehefa raisinao le $4 isan'andro de olona mandray eo amin'ny $2 isan'andro fihinany azony $2 androany a inona ny azony $2 fa ianao raha mandray $2 isan'andro de mandray zany ianao 3 millions de francs isam-bolana ambanin'ny mbola mahantra ianao mbola olona mahantra ianao satria miaina amin'ny 100,000 francs isan'andro ianao mbola andoavanao hofatrano iny mbola andoavanao ny rehetrarehetra iny zay ny tokony amboarin'ny fitondram-panjakana de fieko Andra Joel de fieko raha mahavita mampidina ny vitim-piainana amin'ny atsasany za mahavita mampidina an'io amin'ny 3/efany ary ny engagement ianao meko atsasany ianao fa ianao tsy havita 3/efany zany ianao nandeha ambany lohanao ary ataovy izy raha vitanao mampidina an'io atsasany zay no atrasan'ny olona fa tsy ny fanovana lalàna sy ny anao rehetra ny zavatra rehetra ahafahanao milatsaka indray amin'ny 2028. Na mafisiny ity mpanao politika ity anefa fa rehefa tena hitrotra ny vahoaka dia tsy mila mpitarika akory toy ny tranga amin'isy tany Nepal sy la Frantsa amin'izao fotoana izao. Na dia tsy mandeha amin'ny laony aza ny fitantanana sy ny rafitra demokratika eto amin'ny firenena dia mbola miketrika fanitarana fepi-tom-piasana fanontelo ny filoam-perinasa tsy ho tombotsoam-bahoaka no tanjon'ny mpitondra ho ny filohan'ny tanora MMM fa fiazonana fahefana fotsiny ihany nampitandrina ny tena ny fanovahoaka ny fahefana ka raha tsy mahay mandray lesona ny mpitondra dia tsy aharitra ny fipetrahana eo amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana. Narcisy Karazafy ny ari-tanjona. Miketrika fanitarana fepi-tom-piasana ny filoam-perinasa saingy mila petraka mazava aloha hoe mandeha amin'ny laony ve ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha mikasa anao izany fanitarana fepi-tom-piasana izany dia tsy maintsy manova lalam-pandrenana. Tsy azo adinoina nefa fa efa maro ny fifidianana natao teto amin'ny firenena isan'izany ny fifidianana filoham-pirenena, ny fifidianana ben'ny tanàna, ny solombavambahoaka saingy tsy nisy nandeha tamin'ny laony izany manoloana izany rehetra izany nambarany Andry Ratavila fa tsy ho tombotsoan'ny bahoaka no antony hitadiavana fepi-tom-piasana fahatelo fa ho fitazomana ny fahefana. Tsy ekena zany zavatra zany, tsy ekena ny eritreritra hikitika ny lalam-pandrenana io raha ohatra ka hoe ao anatin'izay hoe fanovana ny fotoam-piasana ny filoham-pirenena zay ao anatin'le izy efa fantatra ihany any ao anatiny manao fakan-kevitra ny CNI ary ao anatin'izay fakan-kevitra zay no tadiavina hoe ikitihana lalam-pandrenana ao anatin'izay le fanovana mahakasika ny lalam-pifidianana zay dia ho atsofoka antsokosoko ao zay fanitarana fotoam-piasana filoham-pirenena zany zavatra tsy ekeny zany satria mpitondra tsy nahavita ininona mpitondra tsy mamany olam-bahoaka no misy eto ka ahoana ny mbola anekenany hoe hitombony ny fotoam-piasana fantatritsika tsara fa mififidianana teo ane tsy ara-dalàny tsy mandeha amin'ny tokony ho izy listra ny mpifidy liste électorale tsy ao ny seny izy mikarakara dia fantatritsika tsara ny fitongolana ary mampisy olana eo anivon'ny fiarahamonina zany efa nisedra fifidianana filoham-pirenena io seny io fifidianana solombavambahoaka fifidianana ben'ny tanàna mitovy ny volana zay efa nitranga teo ary miainga ao anatin'izay le listim-pifidianana zay ny fanaovana kolikoly ao anatin'ny fifidianana. Mikasika ny fifidianana olona kosa nambarany fa tsy ny fifidianana ny olana ahafany mpikarakara azy maro ireo komuna no mbola tsy manana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ary efa hita mazava fa hitadiny maro anisa ny fitondrana antony mampisisika azy anatanteraka ny fifidianana ny olona tsy tsara homana. Aminay ny malagasy miaramiainga tsy ny fifidianana ny olana fa nara-pitso ary natao fifidianana io dia vonona zay fa tsy ekena kosa ny zavatra tsy ekena ao anatin'le izy
dia ny mikarakara fifidianana tsy aradrariny tsy araka ny tokony ho izy ny listra électoral dia fantaritsika tsara fa tsy tomovana satria mbola misy reo commune zay tsy manana be ny tanàna tsy manana mpanolotsany any tanàna ao anatiny misy reo commune zay ndason'ny fahafatesana ny be ny tanàna lalàna milaza tsara mihitsiny fa tokony ho averina zany ny fifidianana ao anatin'ireny tsy misy tanteraka nefa zany rehetrarehetra zany kanefa dia ho alefa amboletra ihany le fifidianana ao anay maninona raha tendrena fotsiny rehefa zay ny tiana ho atao raha hitadiny majorité fanjakana ao anatin'io antenimeran-doholo io dia tendreo daholy amin'io zavatra ho atao amboletra io tsy ampitondra fitoniana atao amin'ny firenena fa olana indray ara no aterana satria efa olana io seni amin'izao mikarakara fifidianana io olana ny listra mpifidianana ao anatin'le izy olana indrindrindrindra ny ahafahan'ny olona manao recours amina contentieux any vahoaka ny fahefana ho hiatra ny fampatsiahivana ary manana zo aka izany ny vahoaka rehefa tsy mandeha amin'ny laony ny fitantanana ny firenena iaraha mahita trano iandry ratavila ny fiafaran'ny tantara rehefa tsy mahay mandray sy makalesona ny mpitondra sarotra ny fanovana sy ny famana ny olana eto amin'ny firenena raha mbola izao ny fihetsiky ny malagasy manoloana ny mpitondra azy miaina amin'ny fimenomenomana kely dia mangina rava ny firaisan-kina noho ny fitiavan-kely dia itotsy akijanona izao afantatra nalalina izao hoy ny filohan'ny antoko vahoaka miray androany no amafisiny teo amin'ny fandraisam-peony Germain Menjanary sy Tahiriny Aina afara misy ny tokony horavaina voalohany eto amintsika dia ny antenimieram-pirenena fanampanazava araka ny tatitra navoaky ny bac iraisam-pirenena tamin'ny volana septambra 2024 ity tamin'ny alalan'ny ve economic of elevable planet dia isan'ireo firenena folo voalohany manana mponina miaina anaty fahantrana lalina ambony indrindra i Madagasikara tombananao 1 tapitrisan'ny malagasy no voakasika izany raha ny voalazany tatitra fahantrana faratampony izay manana fidiram-bola latsaky ny $5,000 amerikana isan'andro araka ny fanitsiana amin'ny parité de pouvoir d'achat na ny lafo ny fahefa-mividy tamin'ny taona 2024 midika izany fa tsy ampy ho an'ny sakafo ny fahasalamana ny fanabeazana na ny trano fonenana ny fidiram-bola ny ankamaroan'ny malagasy mbola ho mafimafy kokoa noho izao ny zava-misy eto raha mbola samy tsy misy tonga saina ny malagasy hoy ny avy amin'ny toko vahoaka miray tsy misy voahozina ahantry eto fa fanahinina ny fampahantraina ianan'izao hoy ihany ny fanazavana tomitsika tsy ny fanganana zany tsy misy zany raha ny parlementaire aloha voalohany indrindra jereo tsara fotsiny nge lafrantsy raha tsy jery afy lafrantsy tsika palandry zalahy ny naongandry zalahy ny prime ministre vongany eto amintsika prime ministre firy impiry zay impiry le itsai Christian io eo foana jerena le firenena asa tsy haiko misy le rina mahatsapatena hoe na tsy mahatsapatena hoe mimikorosa nge le firenena hatramin'ny petrahan'ireo jereo tsara nge mahavoan'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao hoe firenena malagasy nge amin'izao fotoana izao le isan'le tena hoe totongana farany ambany indrindra hoe nohon'inona noho ny volamena mivadika vy aiza zao fitsarana an'ireny aiza dao ny fitsarana an'ireo olona ambony rehetrarehetrareo tsisy dika zany fitsarana ny katona sokafana fotsiny nge le hoe fitsarana tapiny ny hoe sokafana izy nefany mikatona ny olona tokony ho potena voalohany indrindra eto Madagasikara de reo sombavabahoaka reo sombavabahoaka reo sombava-panjakany reo mila fanaovana politika mifototra amin'ny fampiasam-bola maharitra amin'ny zavatra mamokatra sy miteraka areny famokarana ampiakatra ny arika-reny fa tsy fanafarana lava ary fandraisana andraikitra mivaingana fa tsy kabary sy fanamby ivelan'ny fotsiny mandavantaona ny ady amin'ny fahantrana mahazo ny malagasy tsy ho tafiditra ao anatin'ny politika ny mpitondra ankehitrina nefa izany raha ny zavatra asehon'izy ireo amin'ny vahoaka malagasy ara-pitantanana hoy ny fanamafisana le any boina any amerikanina lazaina fa tsy fantatry ny filoham-pirenena tsy fantatry ny prime ministre tobila kely ary amin'ny administration ary garage administratif ary ohatran'inona vo vita taratasiny izy ty ino ty fa ino ty ngaty varitra mofotopaina sa mofo gasy tsisy mity hoe tsy tafiditra tsy ao ny prime ministre sy ny filoham-pirenena magaga le malagasy zao le nalefa ndray izy mitsai Christian nalefa ndray ao ministeran'ny transport satria inona ndray zany zao nivadika io mofo gasy nivadika aeroplanenako
zay le izy roplanina vadika mofogasy tsy tonga saina manoloana ny olana iainany ny vahoaka malagasy ho iatrany ity mpanao politika ity voasarika amin'ny zavatra tsy hitondra tombontsoa sy ampitombo ny volam-paosy no maro ka manadino ny tena tokony andaniny fotoana reo nefa ndre mibarea lasa mivoaka ho azy tsisy mpitarika fa maninona le firenena miakatra vitam-bary maninona raha mivoaka vidy raha mofotopaina raha ho a any ampitan-dranomasina voaka dolo ny olona rehetra vetra mitsika anao vary tsy taiza rangaha ty mbola nisy vary dimanjato sy telo arivo zany teto Madagasikara hatramina taniny tany marina va misotratra ny fiainana va ty tena tafahoatra loatra provo mazava atrany ny tatitry ny banky iraisam-pirenena fa tsy mahomby ny fitantanany miavadiranovana ny vahoaka sy ny firenena fa ny tena olana goavana dia ny malagasy manaiky orebirebena amin'ny zavatra tsy misy fototra manaiky lembenana manoloana ny alatra sy ny fampahantrana inina atao azy ho iatrany ny filohany antoko vahoaka amiray vaovao avy any Ambanja mijoro ary miasa ny antokontsika Madagasikara ao Ambanja nahazoana lesona ny zavatra nandalo rehetra atao amin'ny fiainan'ny ka tanjona ny sina firaisan-kina eo amin'ny rehetra ampandrosy ampiroborobo ny tika Madagasikara malona ireo olana maro lafo eto amin'ny firenena ho ny filohany distima vaovao ao an-toerana MBS Ambanja velona ary matanjaka ny antokontsika Madagasikara ao Ambanja profon'izany fijoron'ireo rafitra eny fotony manomboka eny amin'ny fokotany hatreny amin'ny distrika ao anatin'ny drafitrasa fampiroboroboana sy fampandrosoana ny antoko ireo mpikatroka amin'izao fotoana izao tsy tazapotsy ny malona ny olom-bahoaka sy ny raharaham-pirenena fa hijoro ka hiasa ny antoko tsy vita no tokana izany fa mitaky firaisan-kina ny rehetra ho ny filohan'ny distima vaovao ao an-toerana haiko tsara fa saky ny fanaovana politika satria misintony olo mitsaraikaraiky zavatra saky fa ny fitantanana io tsy vitan'olo araiky fa atsika jiaby miaraka mitata na dia lany ny tegna ko hevitra baka aminareo mpandenatsika ity raharaty tsy hitorogno aminareo zaka za président tsy hitandregny baka aminareo lohanakaza raiky tsy mahaleo district Ambanja fa atsika jiaby miaraka mampandroso antoko tiako Madagasikara fa anjaratsika mifampiaro anjaratsika mifanao hitatsika ny zavatra misy jiaby amin'ny district Ambanja atsika mahay raha zegny eto niany kakao manonga 75 000 amarezy midotsy 40 000 sisy olo mivolagna ana reky isy olo vavatsika hitondra tatitry taraintsika tampoko raha regnitsika fo nino solia tsara fanapana solia tsara zegny zavatra misy fa nitsika hiezaka tsika ampandroso ny tokotiky Madagasikara natanteraka fivoriam-be ireo mpitarika tima rehetra atao amin'ny distrika Ambanja eny amin'ny 20 aogositra lasa teo fotoana nanavaozana ny filohan'ny distima ary nanaovana tatitra makasika ny raharaham-pirenena ny votra nedritra izany fa tsangana ny rantsana tima rehetra ao amin'ny distrika Ambanja 420 ireo komtima 20 kosa ireo fokotima ka iroso avetrany amin'ny fitetezan'izany filoha vaovao lany hitantana ny distima ao Ambanja pejiny sosialy kosa indray potika tanteraka ny sehatra rehetra no ny fatapahan-jiro sy rano lavareny indrindra fa ny fizantany vesatra ho an'ireo toerana fandraisam-bahiny ny tsy fahampiana na tsy fisiany herinaratra sy rano mampiamitra ireo mpizantany sy manimba ny entana ao anaty vata fampangatsiahana ny delestazia lavareny ka mampitarainy ireo tompona trano fandraisam-bahiny maneho ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fandraisana andraikitra mazava avy amin'ny fanjakana izao fatapahan-jiro lavareny izao ho ny fanehoan-kevitra samihafa natrisikarazafi miartanjona simba ny akamaroany ireo sehampiariana manoloana ny fahatapahan-jiro sy rano lava reny iainany malagasy amin'izao fotoan'izao isan'izany ny sehatra ny fizahantany mizaka ny tsera ny aina ireo trano fandraisam-bahiny tsy manana fahefana mpiasa groupe elektrogène any ka mampiempotra ireo mpizahantany anantona azy ireo izany efa ela ireo tompo-trano fandraisam-bahiny no nampaneny lakilosy sy ny taraina mikasika ny fahatapahan-jiro sy rano satria akoatra ny fahasimban'ireo fitaovana dia simba ihany koa ireo sakafo tahirizina anaty vata fampangatsiahana loza ho an'ny fizahantany eto Madagasikara nefa raha sanatria ka hisy trangana intoxication alimentaire na fanapoizinana ara-tsakafo vokatry fahatapahan-jiro lava reny io fa nefa na izany na tsy zany dia tena ilainy ireo toerana fisakafoanana sy toerana fatoriana zany ny jiro sy rano zany satria izay no tena iankilina ny asan'izy ireo ary etsy ankilany dia misy fiatraikany ihany koa amin'ny fitehirizana ny sakafo amina vata fampangatsiahana
ny fahatapahan-jiro lavareny zany amin'ireny trano fisakafoanana reny ka mety atahorana ny hisian'ny resaka intoxication alimentaire sanatsiny vava zay mety hisy impact ny goavana zany eo amin'ireo mpizahatany zany mivahiny eto amintsika ary zay zavatra zay anisany mety hiteraka le ataontsika hoe tache d'huile zany raha sanatsiny vava nisy mpizahatany anankiray fotsiny sarotra ny intoxication alimentaire dia sarotra be ny ahafahantsika mi-neutraliser ny communication négative amin'izay lafin-javatra zay raha ataony kajy dia adiny 3 ny jiro no mandeha amin'izao fotoan'izao eto andrenivohitra sy ny manodidina adiny 3 kosa araka izany no azahoan'ireo mpiasa rehetra miankina amin'ny herinaratra miasa manana solika mpandehanana ny teleferika ny fanjakana kanefa tsy manana solika amahana ny olany jirama hoy iandry Ratavila. Zany hoe raha ohatra ka kotina zany dia mihoatra ny adiny 5 ihany no fahatapahan-jiro. Ny olona nefa miasa adiny 7. Raha nasoranao ny fahatapahan-jiro zany dia adiny 3 sisa zany ny olona miasa. Dia fanjakana ohatrany ahoana mbola tsy hijery an'izany misy gazoal ahafahana mandefa teleferika zay mandany 50 litra isan'ora dia maninona tsy isy gazoal ahafahana manome jirama manalefaka an'izay fahatapahan-jiro zay. Eto zany dia mbola voaporofo fa tsy ny mararo ny vahoaka no tadiavan'ity fitondrany ity fa zay rendrarendrany ihany satria raha tena hoe tsy nisy le izy dia tsy nisy ihany koa zany nandefasana an'io teleferika io fa le teleferika mandeha zay tsy mitondra voka-tsy ho an'ny vahoaka. Le jirama jerena fotsiny le jiro tapatapaka lava zay fiarikarena ho an'ny olona tanteraka mihitsiny dia ao anatin'izay mazava ao anatiny amehezana an'izay zavatra zay fitondrana ankehitriny tsy mitsinjo ny zavatra ilain'ny vahoaka, tsy mitsinjo ny maha olona eto amin'ny firenena. Tsy antenaina amany olana koa ny groupe électrogène voalaza fa efa automasina ho hiatrany ny fanehoan-kevitra fampanantenana toy ny fampanantenana maro natao kanefa tsy tanteraka atao ny fitondram-panjakana zany ho hiatrany izy nanamafy tsy any mpitondra ny tena lahara-pahamehana ao amin'ny malagasy raha ny fanazavana. Mampanantena mpitondra hoe isy an'izao sisy an'izao tsy misy anjarantsika vahoaka no mijery hoe zavatra lazain'ny mpitondra ve tena zavatra logika sa tsy logika. Groupe électrogène tany Tamatave efa nanaovana fietsiketsehana takininina mihitsy hoe amafisina ny tetezana tahaka izao sy tahaka izao aroanainy ao anatin'le izy tsy voatery le groupe électrogène vahaolana fa nisy teo fitohizan-draharam-panjakana projet sahofika projet volobe naninona ny tsy natao reny ary rehefa nazahoana famatsim-bola tamin'ny banque mondiale fa tsy hoe voahitadiavana famatsim-bola le izy ka ndika an'izay tsy hain'le mpitondra zany mijery an'le zavatra lahara-pahamehana raha ohatra ka zay no atao fandaniana volam-bahoaka satria tsy inona tonga le groupe dia atao inona amin'izay arany ary ngamo voatery tsy maintsy ampiakarina aty Antananarivo koa fa ataovy ao Tamatave ary rehefa tsy tafakatra aty Antananarivo malagasy daholo ange ny eraky ny faritany rehetra mila misitraka an'izany ary manana olana ao anatin'io délestage io daholo fa oeraoera le ho atao manahirana ny zavatra mitranga androany dia tsy misy zavatra tanteraka ao anatin'le izy ataon'le mpitondra fanjakana. Marina fa misy ny fampafantarana mikasika ny antony sy ny ora mahatapaka ny jiro ataon'ny jirama saingy raha ny hita dia tsy mifanaraka amin'ny fampafantarana ny fahatapahana ny mpanjifa nefa tsy maintsy mandoa faktura hatrany na eo aza ny tsy fahatomombanana rehetra. Lafimbavao afa tanteraka kosa indray anisan'ireo sakafo ilain'ny vatana ny hena miaina be nefa ny fanjifan'ny malagasy izany tatoato manoloana ny fahasahiranana iainana isan-tokantrano. Ina fa efatry ny kilao na hatsasaky ny faefany sisa no takatry ireo mpanjifa raha ny fanadihadiana noho ny tsy fisian'ny vola manampitrotraka ihany koa ny fidiran'ny mpianatra izay nanahiry ny ray aman-dreny any ka misy fitraikany amin'ny ativilany isan-tokantrano. Fanadihadiana nangony Narcisse Karazafy amin'ny sariny ny artanjony. Mandidina ny 7,4 hatramin'ny 5,4 eo ny kilaon'ny hena eny an-tsena amin'izao fotoana tsy dia nahitana fiakaran'ny firy kanefa mihena ny fanjifana azy noho ny fiaina ny fahefa mividy ny isan-tokantrano hoy ny mpivarotra. Atao anatin'ny 2 volana teo izao dia nangina ny tsena satria aleon'ny ray aman-dreny hividianana fitaovam-pianatra ny vola toy izay hividianany hena na dia ilain'ny vatana aza ny hena. Tsy dia mandentsy tena mihena be mihitsy zao vidy penina fa mihasarotra tsy kely fotsiny ny anay lavina ny zavatra tsara kena kely fotsiny be misy tena tsy mampandeha anazy zao satria sahirana ny an'ilay fampidirana mpianatra daholo ny olona ny akamaroany dia tena tsisy tsena misy zao
tena manjely zao tsika mitanana fotsiny jery-bandala. Azo isaina sisa ireo mpanjifa mividy akoho gasy noho izy lafolafo kokoa ireo fianakaviana manana tsy salama sisa no manjifa izany rehefa fety vao mba be mpividy ny akoho gasy raha ny fanazavana trano. 5 arakaraka ihany fa 7-10 e mandeha koa le mandeha kokoa sady le akoho gasy lafolafo dia ohatrany tsy dia vitsy mihinana anazy zany mahaka izay ohatra hoe soavinandrina apary rehefa fiato aloha tena mandeha satria amin'iny le olona mba mafifohy vola fa le izy mantsy lafolafo vita fa le elanelanandro ohatry hoe tsy salama sy ny tariny ireny no tena vita tsy dia mandeha koa biry zao 2 sy 2 dia gana 5 sy 2 koa feto vao tena mandeha fa rehefa anina fa ohatr'izao tsy dia mandeha. Isan'ireo karazan-kena be mpivarotra ety an-tsena ihany koa ny henan'ondry vitsy amin'ny malagasy anefa no manjifa azy na dia mora kokoa aza ny vidiny raha oharina amin'ireo hena hafa ireo mpino silamo no tena manjifa matetika ny henan'ondry hoy ny fanazavana. Henan'ondry 18 000 ariary kilo mbola eo aloha fa tsy dia mbola misy mpihinana izy arakaraka indray roa indray telo iray bezaka mpanjifa zao amin'ny fiafany atsasa tsirairay amin'ny 1 kilo ohatra karana komoriana silamo gasy mbola tsirairay mbola tena anatsimo nakanazy eo amin'ny folo eo folo eo mbola maraka aloha atetika mbola tsisy rehefa le misy le fetin'ny silaminy aby misy krisy. Marihana fa tokony hihinana hena 7-20 ka hatramin'ny 500 grama isan-kerinandro ny olona iray raha ny taremarika navoaka ny fikambanana iray sampirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS. Maresaka avy any ivelany 3 andro taorian'ny firetany atezerin'ireo tanora nepalais ka nitaraka fampitehana sy famaizana lehibe any Nepal dia manomboka miverina tsikelikely ny filaminana any an-toerana. Naton'ireo mpitandro filaminana ny fepetra amin'ny tany misy otakotaka ny atoandro teo mba azovin'ireo mponina miantsena izay entana tena ilainy. Etsakinany mbola tsy fantatra izay andibiny mpitondra teo aloha fa nitafika sy ny polisy no miara misalay mitandro ny filaminana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Fanadadina. Niverina tsikelikely ny filaminana ao Nepal tamin'ity androany ity taorian'ny atezeran'ireo tanora ka namaizana trano sy androm-panjakana. Izan'ireo lasibatra ankoatra ny parlemanta, ny trano filoham-pirenena nepalais, ny hôtely lehibe sy ny toeran'ny gazety Kathmandu Post. Tonitony kely ireo mpanao fihetsiketsehana taorian'ny fametraham-pelany KP Sharma Oli miezaka mametraka ny filaminana eo an-toerana nitafika sy ny polisy ka milahatra ao Nepal ny fepetra amin'ny tany misy otakotaka na couvre-feu. Na izany aza mbola tsapa manerana ny tanàna ny krizy politika. Tsy misy mpitarika ity hetsika ity ny tanora ary hatreto mbola tsy fantatra izay tena hiafarany. Fanontaniana mipetraka ankehitriny no hoe iza no mitantana ny Nepal amin'izao fotoana izao. Misy ampahany amin'ireo tanora nepalais no manosika ny ben'ny tanàn'ny Kathmandu, Balendra Shah, 5 taona, mpiangaligady rapy teo alohan'ny lehilahy, saingy hatreto tsy nanaiky izany ny tenany. Izan'ireo anarana voatonona hiatrika ny governemanta, teteza mita ny mpitsara iray teo anivon'ny fitsarana tapon'ny Nepal, Sushila Karki, 70 taona. Vehivavy sokajiana ho toy ny nahazon'ny prix Nobel any Nepal i Karki raha ny vaovao. Etsy andaniny, ny atony fepetra amin'ny tany, misy otakotaka androany mba azahoana ireo mponina mividy izay entana tena ilainy. Babangona ny akamaroan'ireo arabe ary mameno ny tanàna ireo mpitandro ny filaminana. Raha tsy ahivina, Tanoranarivo no nidina an-dalambe ny alatsinainy lasa teo, nanohitra ny fankatoana ny fanjakana ireo tambazotra sosialy. Tanora leo ny kolokolo ataon'ireo mpitondra, leo ny filibana ireo zanaky ny mpitondra sy ny tsy fisy. Leo ny filibana ireo zanaky ny mpitondra sy ny tsy fisian'ny asa. Olona 30 no voalaza fa voasambotra, 5 hafa namony ainy ka ny 3 amin'ireo mpitandro ny filaminana ary 900 naratra. Ankoatra izany, voafonja 503 sy 1 alina mahery no tafatsoaka. Nandritra ny fikorontanana ka vao mainka nampitombony tsy fandriam-pahalemana sy nampiahiahy ireo firenena manodidina ny Nepal.
Ny antso amin'ny fiverenan'ny filaminana avy hatrany Chine, mpiara-miombonantoka akaiky amin'ny Nepal, nanao antso ao amin'ny fifampiresahana sady nampitandrina ireo olom-pireneny mba hitandrina sy hiaro ny ainy. Niverina amin'ny laony ny fiara-miasa eo amin'ny Iran sy nisy tampandraraisan-pirenena misana ny angovo nokleary taorian'ny fijanonana vokatry ny atsy ny fanafiana ara-miaramila. Ankoatra izay, nanao so ny fifanarahana vaovao ny rotonta ary mikendry ny anavao ny fanaramaso sy fanamarinana ny sihatry ny angovo nokleary ao Iran. Fanampanazavana. Nanao so ny fifanarahana vaovao i Teheran sy ny sampandraraisan-pirenena misana ny angovony nukleary ho famerenana amin'ny laony ny fiara-miasa ara-teknika sy ara-piarovana eo amin'ny rotonta taorian'ny fijanonana vokatry ny ady sy ny fanafiana. Araka ny voalaza ny fifanarahana dia hiverina amin'ny laony ny fanaramaso sy ny fanamarinana tao amin'ny Iran araka ny fitsipika napetraka ny AIEA. Hojerena manokana amin'izany ireo fitaovana sy ireo fotodrafitrasa nukleary rehetra ao amin'ny firenena ary avoaka ihany koa ny tatitra mikasika ireo toerana mety ho nisolana indrindra ireo ahitana akora nukleary. Nambara ny AIEA fa ampiatra lalàna sy fepetra anatin'ny vaovao Iran mba hanamorana ny fanarahamaso sy fanomezana alalana amin'ny fidirana amin'ireo toerana nukleary voakasika. Manoloan'izany, nilaza ny filoha lefitry ny AIEA fa mariky ny fanentanana sy fifampitokisana ary manamafy fa azo atao ny fifanarahana rehefa misy fifampiresahana misokatra izao fisokafa ny fiara-miasa izao. Nanamafy kosa nefa Iran fa tsy misy ny fivadiana amin'ny zo nukleary ny zava-misy. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety niarana tamin'ny AIEA dia nanamafy ny ministry ny raharaham-bahiny iraniana Saeb Abbas Aratri fa tanterana ao anatin'ny fanajana tanteraka ny fahaleovantenan'ny Iran atao iarovana ny fiarovam-pirenena sy ny filaminan'ny vahoaka iraniana, ny fiara-miasa eo aminy sy ny sampandraraisan-pirenena misana ny angovo nukleary. No mafisiny ihany koa fa tsy hiala amin'ny politika ny momba ny angovo nukleary Iran ary mbola mitakatra ny zony feno amin'ny sehatra io. Tsy aivina fa nitsahatra ny fiara-miasa teo amin'ny Iran sy ny AIEA taorian'ny fanafiana nataon'ny Etazonia sy Israely tamin'ireo fotodrafitrasa nukleary ny Iran. Nampitombo ny fikortanana ihany koa ny famonoana ireo paisiansa nukleary iraniana tamin'ny volana Jona lasa teo. Ankoatra izay, naneho mazava ny tsy fankasitrahany amin'ny famerenana indray ny sazy napetraky ny vondrona E3 dia ny Frantsa, Royaume-Uni ary Allemagne na i Chine. Manohana ny famerenana ny sazy avy amin'ny firenena mikambana amin'ny Iran izay verina ho tanterahina ao anatin'ny 30 andro ireo firenena tandrefana ireo. Fiona ny volana sikitana fitondrava avy ny 13 septambra 2022 avy zao. Ny misterin'ny fariny Angikony izay nanjavona. Ny misterin'ilay trano antsoina hoe The Winchester Mystery House any Californie. Ireo no tranga hafakely entiny saranjara teny amintsika zao anaty fanadihadiana manaraka ety harawary. Iao ireo kintana fito miravavy ny 13 septambra ho avy zao. Vinavinaina nanomboka amin'ny efatra sasany maraina ny hoany atỳ Madagasikara izany fiaonana izany. Ny aliny 13 septambra 2022 indray dia hita fisehon'ny zavatra tsy fahita firy sy mahafinaritra ny mpanara-mason'ny lanitra. Andalo eo anolohan'ny vondron-kintana Pléiade antsoina koa hoe Seven Sisters ny volana. Inona no hitranga? Iseho minitra vitsy ao aorian'ny fanjavonan'ireo kintana mamirapiratra ao amin'ny Pléiade ny volana. Antsoina hoe occultation io fiafianana any an-danitra io ary mamorona sy eo an-danitra mampitolagaga. Nahoana izy io no miavaka? Anisan'ireo vondron-kintana malaza tsy mora fantatra amin'ny lanitra, amin'ny alina ny Pléiade. Mampifandray antsika mivantana amin'ny fihetsiky ny manodidina antsika ny fahitana azy ireo manjavona sy mipoitra indray ao ambadiky ny volana. Tsy fahita firy sy tsy hay adinoana ny fisehon'ny zavatra toy izao izay fahagagana ara-tsiansa sy ara-kolontsaina. Mario Denizao ary ny kalendrianao hiara-mandeha any an-danitra ny volana sy ny kintana fito miravavy ny 13 septambra 2022 avy zao. Aza dinoana izany ity fiaonana any an-danitra ity. Ny volana novambra 1709 tany Nunavut Canada raha iny nitady fialofana tamin'ny tafio-drivotra iny Joël Bell dia gaga sy talanjona raha nahita tanàna foana tsy misy na dia olona iray aza. Fantany tsara nefa ity vohitra fivarotana ity izay nahitana mponina 30 eo. Inoino monina manamorona ny farinina Angikony. Ny tena nagaga ny Label dia foana ny trano, nangina, tsy nisy na olona iray aza. Mbola nipetraka teny ambony latabatra koa ny lovia saingy efa simba ny sakafo tanatiny. Mbola niraikitra teo amin'ny lamba saika nozairiny ny fanjaitra.
Nifatraka matin'ny anohanana ny alika. Tsy nisy soritrady ary ny entana rehetra mbola tao avokoa. Ny basy mbola tao an-trano, ny lakana mbola teo amoron-drano. Nampandren'ny polisy Ilabella. Tonga teny an-toerana ny mpanao famotorana, saingy tsy nahita n'inona. Nisy vavolombelona sasany teny amin'ny tanàna hafa, nilaza fa nahita hazavana mangamanga teny amin'ny lanitra izay tsy mitovy amin'ny hazavana mahazatra. Nambara tao amin'ny lahatsoratra an-gazety Deby ity tantara ity. Ny volana novambra 2007 no nanoratan'ny mpanao gazety Mathieu Keleheraz. Misy trano be antsoina hoe Winchester Mystery House ao San Jose, California. Naorin'ny Sarah LP Winchester nanomboka tamin'ny taona 4,790 ity trano ity. Tao aorian'ny nahafatesany William Winchester vadiny sy ny zanany vavy Ifanta. Ny taona 4,790 no nividianany Sarah ny tany ary nanomboka nanorina ny trano izy ny taona 4,790 ka hatramin'ny nahafatesany tamin'ny taona 2,790. Izany hoe nandritra ny 730 taona nanamboarana ity trano ity. Araka ny tantara dia nisy mpanandro iray nanoro-hevitra ny Sarah ny hanohizana ny fanorenana mba hampionana ny fanahin'ireo niarambona tamin'ny basy namidiny. Satria moa ny fianakavian'ny Winchester dia mpivarotra basy malaza. Ahitana efitrano 100, varavarankely iray alina, varavarana 2 ny trano. Tsy misy varavarana misokatra kosa ny makany amin'ny efitra. Manana ascenseur autiste 3, lakozia 4 ary fatana 740. Everin'ny sasany ho fombafomba ara-panahy ny fanorenana ity trano ity. Ny hafa indray dia mihevitra fa toy ny fanaon'ny vehivavy malahelo ihany izany. Azo tsidihana tsara ny trano hafakely ity ary ireo mpitsidika dia milaza fa misy varavarana mivoha-tampoka, misy aloka miserana ary misy olona mandendeha any amin'ny lalan-tsara. Ny isa 13 ny tena manjaka ao amin'ny trano, 13 ny isan'ny mijanatohatra, 13 ny isan'ny varavarankely ao anaty efitra iray, 13 ny isan'ny lavabo sy ny sisa. Ankehitriny, ny Winchester Mystery House dia marim-pamantarana ara-tantara ny California ary voarakitra ao amin'ny National Register of Historic Places, toerana malaza ho an'ireo tia ny resaka paranormal. Dia ny vaovao hafa kely no manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity. Mangasitraka anao tomboky lasy tongovavy nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.